Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Efa manomboka manatanteraka ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny pomba ny filohandry radioela amin'izao fotoana izao. Nanambara ohatra ny tale jeneraly misana nytetikasan'ny filoham-pirenena Augustin Andriamananoro nandritra ny fitsidiana ny totosainy tany Tsiromandidy fa ho kandida filoham-pirenena ny taona 2024 ny filohandry radioela. Ambany ny tany manao vaksiny any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra raha ny fanadihadiana ny totosaina tamin'ity herinandro ity nanotra vaksiny Pfizer iray etsy dose ao amin'ny fanjakana malagasy ny gouvernement américain. Ary farany any Sri Lanka, mpanao fihetsiketsehana maro no tafiditra andapa tao amin'ny tanànan'ny Colombo, Mali. Tafatsoaka mialoha ny filoham-pirenena Rajapaksa, nanambara ny famiatra-pialany izy taorian'izay. Nandindindro avy hatrany. Tonklasy toko vafaly miarahaba antsika rehetra tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao ny mikasika ny vitsoloka nytoy tamin'ny fionana tamin'ireo mpandrararatsoloka na ny groupement pétrolier Androandy ny fampiasana fanakalozana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha nataon'ny fitondram-panjakana mikasika ny fametrahana ny fiakaran'ny vitsoloka eto Madagasikara. Fionana natao taorian'ny fanatanterahana ny fankan-kevitra tamin'ireo mpisehatra maro lafy toy ny avy amin'ny sehatra tsy miankina, mpandraraha, ny mpiaro ny zonim-panjifa ary ny fiarahamonim-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha Omaly. Izay mikasika ny fiakaran'ny vitsoloka iny moa iandrasana ny akon'izay fa lafim-baovao hafa kosa indray dia efa manomboka manatanteraka ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana amin'izao fotoana izao ny pomba ny filohandry radioela. Nanambara ohatra ny tale jeneraly misana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika Augustin Andriamananoro nandritra ny fitsidiana ny totosainy tany Tsiromandidy fa ho kandida filoham-pirenena ny taona 2024 ny filohandry radioela. Ndera antsika avy hatrany ny fanadihadiana mikasika an'izay. Omaly 7 Jolay 2024 nanatoto safidinana tany Tsiromandidy ireo délégationna maromaro isan'izany ny filohan'ny antoko politika avy Norbert Lala Ratsirahonana sy ny tale jeneraly misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena Augustin Andriamananoro. Nandritra ny fanotronan'izy ireo ny hetsika diabe ny firaisan-kina ho an'ny fampandrosoana ny Bongolava. Nanambara ny tale jeneraly misana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika Augustin Andriamananoro tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony fa rotsaka ho kandida filoham-pirenena izay ho totosaina amin'ny taona 2024 ny filohandry radioela. Miendrika fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny totosaina tamin'ny alalan'ny kabary nataony io. Ity farany izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny mpitondra tenin'ny filohandry repoblika Ranoromaro Lova Asinirina raha ny tafan'ny totosaina ny faha-efatra amby folo volana aprily lasa teo no iverenana. Fomba fiten'Andriamatoa Filoha moa hoe miasa ho an'ny vahoaka isika. Mila tsapan'izy ireo ny asa izay ataontsika satria izy ireo nametraka antsika eto. Ary tsy misy toerana mandrakizay eto, izay moa fomba filazana. Fa toerana andalovana ity fitondrana ity. Koa mitaky asa sy vokatra mahafa-po, izany ho an'ny olona rehetra izay aiza miara-miasa n'Andriamatoa Filoha. Sanatria tsy ny any amin'ny 2023 no mamaika fa ny havitana tsara ny fepitona nomena na ny mandat izay nomeny malagasy maro anisanay no zava-dehibe ahafahana mandrefy ny fahatokisan na tsy ho an'izao fitondrana izao. Arak'io, tsy mitovy amin'ny hetsika nataony tale jeneraly misana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika izay nanambara ny filatsako vidian'ny filohandry radioela ny filazana nataony mpitondra tenin'ny filohandry repoblika io izay nanamafy fa ny sosialim-bahoaka izao no laharam-pahamehana amin'ny filoha fa tsy mbola miresaka mikasika ny fifidianana.
Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia nanolotra vaksiny Pfizer iray dose ho an'ny fanjakana malagasy ny gouvernemanta amerikana tamin'ity herinandro ity. Etsy ankilan'izay tsapa fa mbola vitsy izay misafidy ny hanao vaksiny raha oharina amin'ireo resy lahatra amin'izany sy fantatra fa manatotosa izany indrindra any amin'ireo izay komina lavitry ny renivohitra. Andeha raintsika avy hatrany ny fanadihadiana entiny fity nokoloina. Mbola malaina amin'ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 ireo mponina indrindra any amin'ireo komina ambanivohitra na eo aza ny fiparitahan'ny aretina amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fisafidianana ireo paikady nentim-paharazana any ambanivohitra. Raha ho an'ny komina ambanivohitra Ambohitrimanjaka manokana, isan'ny manana tahambony ho an'ireo olona tratran'ny aretina COVID-19 ny komina ho ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Nanandreo zany Ambohitrimanjaka raha ny tahan'ny mpanao vaksiny aloha zany ny atreto contre ny Covid-19 io dia ano any amin'ny 20 isanjato any zany manao na mety mihoatra kely avangama fa azo lazaina hoe manao vaksiny any olona fa ny cible rehetrarehetra zany dia mbola miaina amin'izay moa amin'izao fotoana izao koa moa fa iarahana mahalala hoe somary malefaka izy nefa azadino fa ny komina Ambohitrimanjaka zany atao anatin'ny faritra Analamanga nahitana taux de positivité mihoatra noho ny komina manodidina mihitsy Ambohitrimanjaka tsy maintsy nanana foana zay tamin'ireny nahitana an'le taux de positivité be da be tato anatin'ny faritra Analamanga iny nanana foana Ambohitrimanjaka. Ireo karazana fitsaboana nentim-paharazana no maro mpisafidy ho fiarovana ny aretina COVID-19. Ireto farany izay maro anisa any ambanivohitra. Misy sokajiny ireo olona izay misafidy ny hanao vaksiny any ambanivohitra raha fanazavana hatrany. Le vaksiny moa zany tena ranomaro zany dia tena natao an'ny olona manana fahalalana amin'ny vaksiny satria be da be any koa tsy mikasika ny vaksiny. Zay efa mizatra an'le Covid zany ny vahoaka amin'izao dia samy manao izay fomba fahalalana sy fomba anaovany amin'ny fiarovana azy any anisa-tokantrano any dia misy mihitsy ny ravitsara sy ny karazany kininimpotsy tena mandeha dia mandeha mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ny efoka. Tamin'ity herinandro ity nisy ny fanomezam-vaksiny Pfizer mihoatra ny iray dose avy amin'ny fanjakana amerikanina ho an'ny malagasy raha mifampitamba avao avy amin'ny masoivo. Vola mitentina 5,9 tapitrisa dolara no nomen'izy ireo tamin'ny alalan'ny sampandrara amerikana USAID mba ametrahina paikady hatrehina ny COVID-19 nanomboka tamin'ity taona ity. Kasika ny COVID-19 izay hatrany dia nahitana fianana ny tranga COVID-19 raha ny antotanisany voakandroany. Mitotaly 1,7 ireo tranga voamarina fa tratra ny valanaretina nanomboka tamin'ny 2 ka hatramin'ny fahavalon'ny volana jolay lasa teo. Raha toka efajato mahery izany ireo voamarina tamin'ny mikasika ny COVID-19 tamin'ny 4 jona hatramin'ny voalohan'ny volana jolay lasa iny. Olona 2 no namoy ainy tato anatin'izay 7 andro izay ary mahatratra 12 ireo forme grave. Amin'ny ankapobeny eto amin'ny faritra Analamanga hatrany no ahitana tranga be indrindra izay mitotaly 900. Manaraka azy ny faritra Vakinakaratra izay ahitana tranga miisa 17, 12 ao Matsihatra ambony, 9 avy kosa ny ao Vadivavy sy ny faritra Atsinanana. Miisa 4 ireo tranga COVID-19 ao Diana, 3 ny any Boeny, 2 avy ny any Iorombe sy Amorimany. Izany amin'iny fa miavaka ny tolotra roa sy ny toeram-pandraisana vahiny Kokoloja ao Majunga, indrindra amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao ho an'ireo mpanjifa raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'izany soirée spéciale isaky ny zoma izay ahafahana miala voly sy misakafo miaraka amin'ny mpianakavy. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Toeram-pisakafoana ary fandraisana vahiny manana ny mampiavaka azy ny ao amin'ny Kokoloja ny Majunga faritra Boeny. Maro ireo tolotra roa sy ity toeram-pandraisana vahiny ity ho an'ireo mpanjifa, indrindra mandritra ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra toy ny soirée spéciale tanterahina isaky ny zoma. Dîner cabaret le izy misy menu spécial avoakanay isaky ny zoma dia miaraka animation musicale miaraka amin'ny mifa groupe dia le izy occasion iarahana misakafo manodidina ny piscine miditra ny week-end dia mba manalaza kely mivoavoaka dia misy piste de danse koa miaraka amin'le izy dia misy koa espace enfant raha ohatra ka te hitondra zanaka anareo afaka tonga en famille zany dia mba miaraka mivoaka miaraka misakafo. Le izy zany varier les menus avoakantsika, misy spécialité française, misy spécialité fruits de mer, dia misy koa plat malagasy.
gasy, misy plat indien ato amin'ny Coco Lodge dia io rehetrarehetra reo anaovana menu spécial mamorona zavatra vaovao foana antsika afana manao dégustation ny izay cuisine spécial afaka ataontsika. Ankoatra ny fandraisana vahiny, azo atao ihany koa ny mikarakara fety manokana eo anivon'ny Coco Lodge ao Majunga ny fanazavana. Le izy misy service personnalisé afaka omeny an'le client ohatra hoe anniversaire afaka manao animation anniversaire zay ho an'le client afaka manao surprise koa ohatra hoe anniversaire ny vadin'le olona ohatra na zanakan'le olona dia manamboatra programme zay anaovana animation spéciale ho an'le tompony anniversaire ohatra na mariage quelque chose comme ça afaka ataonay le izy na koa misy olona tia mihira afaka anaovanay karaoké izy dia mihira ho an'ny mpanao vacances raha ohatra ka andeha aty Majunga azadino mitsidika ny Coco Lodge misy chambre ato amintsika misy restaurant ato amintsika ary afaka manao organisation na circuit touristique koa i Coco Lodge ary isaky ny zoma hariva misy ihany le dîner cabaret mandalova mitsidika miaraka manao ambiance ato antsika sakafo matsiro ambiance assurée. Afa-po tamin'ny fandalovan'izy ireo tao amin'ny Coco Lodge ireo mpanjifa. Ny ambiance ato amin'ny Coco Lodge mahafinaritra be foana. D'ailleurs zay isa-taona makaty foana dia isaky ny tonga aty Majunga zay dia tsy maintsy ato amin'ny Coco Lodge. C'est la deuxième fois qu'on vient au Coco Lodge. On est venu il y a 5 ans et c'est vrai que la soirée de ce soir elle est très bien. Ce qu'on préfère sur les plats, c'est la variété qu'il peut y avoir au niveau des plats français, malgaches, libanais. Donc il y a un choix plutôt important et très varié. C'est très bien pour nous. Dans ton pays loin de moi. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao kosa tahaka ny mikasika ny vokam-panadinana PPC izay efa nisy ampahany voaka ary eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Ho fiomanana amin'ny fialan-tsasatra lehibe ny ministeran'ny fizahantany sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahaenina amin'ny hetsika tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9 ary 10 jolay 2024 eny amin'ny gara Sorano Analakely. 3 andro ampahafantaran'ireo mpamolavola fivahinianana sy ireo ofisy baritry ny fizahantany ireo tolotra maro samihafa asongarina mandritry ny hetsika hatrany ireo sakafo sy kolontsaina maro mampiavaka ny Madagasikara. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana. Tafaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika efa maro ireo tanora izay liana amin'ny tantara amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny musée de la photographie manokana ohatra dia efa mahatratra 900 amin'ireo mpitsidika eny an-toerana no tanora latsaky ny 5 taona avokoa. Notanteraina tetsy amin'ny musée de la photographie Andohalo ny famelabelaran-kevitra ny entiny Alexandre Godard mikasika ny tantara Libertalia na ny République des Pirates. Anderantsika avy hatrany ny fanadia. Isan'ny antom-pisian'ny musée de la photographie ny fanomezana vahana ny tantara Madagasikara amin'ny alalan'ny fampirantiana famelabelaran-kevitra. Ireo voka-pikarohana mpahan-tantara maro samihafa no mandray anjara amin'izany. Teto i Alexandre Godard izay nanao fikarohana manokana mikasika ny République des Pirates no nandray anjara nandritry ny hetsika Café de l'Histoire. Libertalia, c'est l'histoire d'une république française. Ny Libertalia dia tantaran'ny Repoblika Frantsay. Fantatsika fa ny Frantsay nanomboka tamin'ny taonjato faha-17 dia liana tamin'ny Madagasikara. Nisy ny andrana fanafiana tany Fort Dauphin ary mbola maro ireo andrana amin'ny fanjanahana taorian'izay. Ny tanjona amin'ny fikarohana dia ny mba ahazoana ny fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara. Fa indrindra andiso ireo resaka mikasika ny tantara nosoratan'ireo Europeana momba ny Madagasikara. Tanjona ihany koa ny afantarana ny tena tantaran'ny Madagasikara izay nosoratan'ireo Frantsay sy mpanjanaka ary amantatra ny tantaran'ireo fanjakana mpanjaka voalaza ao anatin'ny boky. Puis par le colonisateur
et à retrouver l'histoire des différents royaumes que j'ai cités, qui sont présents dans le livre, et à retrouver l'histoire de Madagascar. Ankilan'izay isan'ny nampalazan'ny Madagasikara maneran-tany tamin'ny taonjato 17 sy 18 ity tantara ity. Ireo teratany vahiny no maro liana mikasika ny tantara libertaria raha ny fanazavana. Ny mpanatrika ny hetsika kafe histoire moa zany dia ireo rehetra manaraka musée de la photo amin'ny tambanjotra serasera Facebook, Instagram sy ireo rehetra izay mahita ny afisy apetrakay manerana an'Antananarivo. Dia ireo rehetra mahita azy ireo zany dia manantona avokoa ka misy fotoana betsaka ny tanora arakaraka le loha hevitra ary misy fotoana vitsy ny androany zao ohatra ny androany zany aloha somary betsaka ny vazaha satria izy ireo no tena liana amin'ilay tantarany libertalia. Tsara ho fantatra hoe libertalia dia nisy boky nisoratana mahakasika an'izy io tamin'ny faran'ny taonjato 19 dia tany nivoaka tany ivelany tany ampitan-dranomasina le izy dia nahaliana ny olona be dia be satria nampanofinofy le izy dia mety hoe izay no nahatonga ny ataontsika hoe teratany vahiny betsaka tamin'ny androany. Tsara ho fantatra moa zany hoe musée de la photo rehefa manao hetsika ohatr'izao dia mazana ny 20 isan-jatony dia tanora latsaka ny 5 taona avokoa ary ny ataontsika hoe saika ny 6 isan-jato dia teratany malagasy fa ny androany izy zany somary niavaka kely satria ataontsika hoe hafa indray le tantara mahakasika ny libertalia. Omaly no tanterahina ity famelabelaraka hevitra ity tetsy amin'ny musée de la photographie Andohalo. Fanzotra ampilaminana kosa ny fifaninanana idiran'ny polisy any amin'ny faritra atsimo andrefana izay tanterahana ao Toliara. Nahitana fiakarana ny tampandraisana anjara ho an'ireo mpiadina raha ny tata amin'ny taona lasa. Fanadihadiana entiny Natasha Rakotomamonjy sy Bonhomme Élysée, Kolo TV Toliara. Mahatratra 7 sy 700 ireo mpifaninana hiditra ao polisy-pirenena atao amin'ny faritra atsimo andrefana. Manatanteraka ny fanadinana eto amin'ny lycée Laurent Boutkeky izay aharitra 2 andro. Nahitana fiakarana anisan'ireo mpandray anjara raha ny tahata amin'ny taona lasa no amafisy ny talen'ny polisy ato amin'ny faritra atsimo andrefana nandritra ny fijerena ifotony ny fizotry ny fanadinana fa fanadinana lavitry ny kolokolo no atao. Amin'ny ankapobeny dia nahitana somary fiakarana kely raha oharina tamin'ny herintaona ny isan'ny mpiadina satria raha ny isan'ny mpiadina tamin'ity taona ity dia mahatratra eo amin'ny 420 sy 700 ka ireo mpiadina ireo centre ray ihany zany fa mizara noho ny abetsahany dia eto amin'ny lycée Laurent Boutkeky sy atsy amin'ny petit lycée. Amin'ny ankapobeny moa zany ny tanjony amin'ity fanadinana ity ho anay izay mpikarakara dia fanadinana ilamina ampitomina ary ho lavitry ny kolikoly. Amin'ny ankapobeny koa dia miezaka ny mpiara-miasa rehetrarehetra manara-maso antsakany sy andavany ny fizotry ny fanadinany. Ho fisoroana ireo olana mety hitranga dia napetraka ireo tompon'andraikitra manokana misana ny fanaraha-maso izay isan'ny paikady vaovao nentin'ny fivondronam-ben'ny polisy-pirenena atao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ataony ivon'ny direction régionale de sécurité publique zany dia misy responsable ny contrôle interne zay natsangana manara-maso tanteraka dia fa zay ihany no asan'ny zareo ireo zany manara-maso hoe ny fizotran'le fanadinana zay zany ny zavabaovao fa ireo olo ireo zany tsisy asa ataony afa-tsy ny manara-maso hoe mandeha ve misy ve ny endriky ny misy fraude sa tsisy zay mety ho zavatra anomalie rehetrarehetra dia anjaran'izy zareo no mijery azy akaiky. Nizotra ampilaminana ny fanomboana izany fanadina-panjakana idirana ao polisy izany eto Toliara. Marina fa vehivavy mahery ny 500 no nandray anjara amin'ity fifaninanana ity raha ny ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Mikasika ny fanadinana izay hatrany dia manodidina ny 12 ireo fari-mpiadidiana mpampianarana no namoaka ny valim-panadinana BEPC androany. Hatreto ny tao mora feno be no nanana ny taham-pahafahana tsara indrindra izay mitotaly mandina ny 270 isan-jato. Manaraka azy ny ao be fotaka izay 370 isan-jato ny taham-pahafahana. Tsy mifanalavitra amin'izay ny taham-pahafahana ho an'ny ao Mandoto mandidina ny 470 isan-jato
7.7 azafady sy ny eo Ambatomainty izay mandrina ny 5.20 isanjato. Raintsika eo moa ny toiny izay fivoan'ny valim-panadinana BEPC izay fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay misy amin'izao fotoana izao dia tsy mifidy taona fa maro no misafidy ny hianatra na andefa ny zanany hianatra self défense. Efa maro ny karazana aiady eto amintsika mikasika an'izay ary tafiditra ao anatin'izany ny aiady nampiasain'ny Bruce Lee. Fanadiadiana entiny mirana Clara. Ny ankizivavy sy ny vehivavy no tena lasibatry ny herisetra ara-batana raha ny salanisa no jerena. Mitombo isa araka izany ireo izay misafidy ny hiditra amin'ny aiady izay entina hiarovan-tena. Kanefa ny no zava-misy ankehitriny dia za tena mampirisika hoe avy-tivana zava-kareo. Natao hoe tsy assuré 100% le izy hoe vita no ohatran'ilay agresseur izy fa mba mahita zavatra atao izy zany au cas où arakaraka le situation miajady eo. Dia za zany tia ampirisika ny iray aman-dreny hoe alefa sy mipoitra ihany ilay zanakareo vavy satria tapoka zany nitrangan'ilay izy dia aza miandro hoe fo zay vao apiditra ny zanakareo hianatra fiarovana. Manomboka miroborobo ireo ivitoeram-piofanana aiady eto amintsika. Anisan'izany ny Juju Jet Academy izay nankalaza ny fahadimy taona ny orenany teto Madagasikara anio. Ny self défense no tena antony anaovan'ny maro ny aiady. Tsy mifidy tsara angataona fa afaka mianatra manao self défense avokoa na ny zaza na ireo vao 5 taona monja. Ny Jeet Kune Do dia fitambarana aiady maromaro. Tamin'ny voalohany Bruce Lee tamin'ny nanombohan'ny aiady dia mintsonina ihany nataony, mintsonina authentique tena izay ihany nataony. Fa rehefa aty aoriana izy rehefa tena hoe niatrika ady hoe kay ohatran'izao no tena ataontsika hoe combat réel dia hitany hoe misy zavatra mila nampina be dia be. Dia izay no namorona ny Jeet Kune Do io. Misy ao ny resaka daka ohatra hoe taekwondo, misy ao ny resaka totondry nalaina tamin'ny boxe anglaise, misy ao ny resaka projection nalaina tamin'ny jiu-jitsu japonais sy ny aikido. Tsy aivina fa raha ny salanisana avoakany teo anivony multiple indicator cluster surveillance nahatratra 420 ireo vehivavy eo anelanelan'ny taona 5 ka hatramin'ny 7 taona no niaran'ny fanolanana teo amin'ny fiainany. Ny 230 no tratra ny herisetra ara-nofo nanomboka izy 5 taona ary vehivavy iray amin'ny 4 no hiaran'ny herisetra ara-batana taon'ny vadiny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Sri Lanka, mpanao fihetsiketsehana maro no tafiditra andapa tao amin'ny tanànan'ny Colombo, Mali. Tafatsoaka mialoha ny filoham-pirenena Rajapaksa nanambara ny famiatra-pialana isaoriny izay. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tahaka izao no hita ny ampitson'ny fihetsiketsehana lehibe nataon'ireo mponina manohitra ny fitondrany Rajapaksa any Sri Lanka, maneho ny atezeram-ponina ny fasimbana hita teny amin'ny ampahan'ny tranon'ny Prime Ministra ao a Colombo. Hatramin'ny alina, maro ny fipoahana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy nampihambitra mponina tamin'ny fanatanterahana ny hetsika ny fampanantenana fametraha-pialana nataon'ny filoham-pirenena tany an-toerana. Hatramin'ny Mali ihany koa, Sri Lanka anjato maro no tafiditra tao amin'ny lapa. Tampilaminana no diran'izy ireo tamin'izany. Nilaza ny tsy hiala ny toerana ireo Sri Lanka mandra-pipetraky ny fametraha-pialan'ny filoha Rajapaksa ity farany izay efa nitsoka ny toerana. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
ONG Bethelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.